Trano misa raika amin'ny fitopolo sy valonjato eo olona 2,000 no tsy manan-kialofana vokatry ny fahavakisany renirano Fiarena amin'ny fokontany Marofatika kominy Maromiandra. No ifahavazana io dia nirotsaka ny asa ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin'ny kominy ny halitany mba hivilian'ny rano amin'ny lalana hafa. Tonga nijery fotony ny fahavazana lehiben'ny distrika sy ny filoalefitry ny antenimiram-pirenena nitondra vola hoentin'ireo olona miasa. Tonga eto zahay manatsitava aminareo eto ary saorana anareo tsy niandry ny fitonam-panjakana fa niasa hanarombahinareo gnainareo mahavelo bevata aminareo vitsy ny manao toetrana tahaka zany raha eto Madagasikara no asianteny. Eto zahay dia manao antsoava ny fitonam-panjakana mahefa zay tariny filoha Rajaona Mampianina hijery ny fahavoazana atao anatin'ny kominin'ny Maromiandra distrika ny Toliara faharoa faritra tsy mandrefana na ny akandro na ny tabiry izay hambolea rava tsy misy ny ohany. Tamin'ny taona 314 ity renirano ity efa nivaky ka nahazo an'ny Toliara renivohitra. Tamin'izao dia ny anavaratra ka nahazo an'ny kominy Maromiandra.